Miarahaba antsika ray tanindrazana na any Madagasikara na melipatrana manerana izao tontolo zao. Live coup de gueule ity manoloana ny vaovao zay fantatrareo mitrango amy firenetsika. Hita faty indray docteur Hortensia nipoitra tamy vaovao teo zany a, toy an'ilay fahafatesan'ilay namana tovolahy tamin'ny Vakomaly. Ka tsy hay ny angina fa tsy maintsy hiteny na ataontsika hoe hisy haino ara na tsy hisy haino dia heliko eo anatrehan'Andriamanitra sy heliko eo anatrehan'ny taranaka malagasy ny fahanginako namany atao hoe complice ny amin'ny zava-doza. Anokafako azy dia tenina mpanao gazety anankiray sy tenin'ny olona anankiray zay mpisehatra amin'ny mpiaro ny zon'olombelona manoloana an'izao zavatra izao. Mpanao gazety anankiray atao hoe Posy Betts, miala tsiny aho manao ny anarana, izay miparitaka eraky ny Facebook le hoe eny hoe olona very ery fa faty sisa no hita, miaramila anefa ianareo dimy lahy mitondra ny firenena nefa dia fahafatesana no hita. Teny Posy Betts io. Eny ozy hoe olona very ery de rehefa avy eo faty sisa ary nefa tsika miaramila dimy lahy no mitondra ny Madagasikara. Hitanareo lôzika ve zany ary hitanareo cohérent. Tsy asiantsika resaka politika ty fa tena hoe amy saina tsy miangatra, cohérent ve. Tenin'ny mbola tiana Ravelo Armisa koa, miala tsiny tompoko manao ny anarana satria anisan'ny mafana fo militant izy amy resaka mpiaro ny zon'olombelona, tsy mpanao politika reo fa naniko mihitsy zany a olona ivelan'ny cadre politika no nataoko hanokafana an'ity live ity. De nikikiky izy omaly de mbola tsy ritra koa rozy ny ranomaso de hita faty indray docteur Hortensia. Maty zahay, hozy izy madame Bolatina Ravelo Armisa. De zao ny teniny, mbola tsy mifo ve ianareo ao ambony ao hoy izy. Teniny io a, tsy za no miteny eto fa fa i madame Bolatina. De mbola napino hoe tsy vitan'ny polisym-pirenena intsony ty raharaha ity, tsy ampy ny vola ao amin'ny ministèren'ny sécurité en police ary tsy ampy ny fitaovanao. Nanaitra azy zay tenin'ny faran'izay. Zany hoe en connaissance de cause izy satria olona mpiaro ny zon'olombelona, tsy olona miteniteny foana zany fa olona manana information matoa miteny. De lasa ny saina fa lasa iza zany ny vola ary aiza zany misy ny vola e, aleo ataontsika an'izay. Ary aiza misy ny moyen ahafahana miatrika zao zavatra guerre, on est en guerre zao. Valiny za mahita vao nivoaka ny LFR, loi de finance pour la refondation, nampiakarina ny budget ny sécurité ny présidence iarovana azy dimy lahy. Taveriko ndray, nampiakarina ny budget ny présidence tamin'ny LFR iarovana azy dimy lahy. Dikan'izay zany a any misy ny vola. Zay ny valinao madame Bolatina, misy vola ve? Misy vola any amin'ny présidence, any amin'izy dimy lahy iarovana azy dimy lahy. Ny fitaovana, aiza ny fitaovana ho ianao? Misy saingy tsy any amin'ny polisym-pirenena fa any amin'ny présidence ihany koa. Iarovana azy zareo fa sao de misy miataky amin'ny drone. Ary nilaza ny filoha fa
nahazo fitaovana avy amin'ny rosianina mba ahafahana miaro ny sécurité. Misy zany ny fitaovana, misy zany ny vola, avoay ary ny vola, avoay ny fitaovana hitadiavana zao zavatra izao. De iteninareo vola natokana ho an'ny présidence, fa ny présidence anao ina moa tsy natao hiaro anay vahoaka sy ny fanananay ve aloha? Sa natao hiaro ny fitondram-panjakana fotsiny ihany? Raha mba misy jery anareo amin'ny présidence, faites un geste. C'est plus de discours. Tsy olona mitrôtrôtra manao hoe ifankahitsika, mila geste zahay fa tsy discours tsony. Faites un geste. Anesory budget fiarovana anareo de milà io, de omeo ny polisy sy ny zandary hamany ty olany ty, hidéployena moyen amin'ny population malagasy. Mouvement fotsiny be dia be. Misy fotoana nareo nilaza hoe navoaka ny miaramila handeha hanao manao défilé fotsiny eraky ny elakelan-trano. Démonstration de tsy haiko, tsy force reny amiko fa démonstration inutile, reny natao hoe politique de présence. Hoe reto zahay dia mandeha milahatra ohatro fotsiny zalahy de sady mihinam-boanjo de aveo mody any amin'ny kazerne. Atao inona zany? Any ve no ahitanareo ny olona mpamono olona sy ny olona mpanao ratsy? Tsy any amin'ny enquête, tsy any amina mission d'infiltration, tsy any amina resaka zavatra service secret, renseignement général. Mouvement ny be dia be mba ahafahana mampiseho hoe mba manao zavatra zahay. Symbolika be le zavatra mitranga. En 2 jours olona be dia be nefa maty fa le symbole mihitsy ny tiako tsapatsika voaka malagasy. Ny ray mpianatra handeha hanao soutenance angamba n'izy iny, mpianatra hanao fanadinana no maty, nisy namono amin'ny fomba feno fahabiliana. Ny ray dokotera, mba azonareo an-tsaina ve zany image zany? Za tsy manambany hoe ny sasany fa le sary mihitsiny symbolika ho alizy hoe rehefa ny mpitsabo izay manome ny fiainana no maty, dikan'izay tsisy fanantenana tsony le firenena. Rehefa ny mpianatra izay tompon'ny matière grise sy tompon'ny fitantanan'ny firenena rapitso no maty, mbola misy mahafirenena le firenena ve? Mbola misy mahafirenena le firenena? Reo secteur roa reo, éducation, santé, voakitika. Ity misy fanamariana ho atsika. Tsy nijanona naneny ny telefonako tandroany maraina avy amin'ireo namana diaspora manerana ny Europe. Naneny foana ny telefonako tandroany maraina tontolo. Inona no atao pasteur? Sangamo manana fahefana tompoko. Fa ahitana le hoe very fanambola velona le malagasy. Tsy rasy tsony zao izy le olona. Ino? Kina no azo atao? De ho iaho hoe ny olana angeo mety mihaino eto zao le olona nisy any antso isika koa aneo isika vahoaky on reste juste dans l'émotion e. Mampalahelo, tsy zaka, mavaky fo, mahontsa. De mijanona eo tsika. 15 jours, misy teniko efa tena 15 jours ihany mémoire collective no mipetraka. Tia ny teniko après 15 jours adinitsika ndray ty zavatra ty. Mety misy sextape mivoaka ndray any na mety hisy tsatatra ohatrandray ny affaire teo reny de andray tsika. Fa le essentiel, émotion. Mialatsiny fa nous sommes tous responsables. Tous. Tsy anilika andraikitra mihitsy tsisy suitsika rehefa aveo fa mangina. De ny fanontaniako hoe iandry ny fahatsiarovatenan'ny responsable politique ave tsika.
ka tsy anisa faty sisa anao atao hoe Vanessa Manonga. Zay ny publication ny Vanessa Manonga any hoe tsy hitako intsony ozy ny atao fa manisa faty sisa anao ataoko mafy ane zany teny zany. Manambara aveu d'échec, aveu d'impuissance, aveu hoe ataovy zay ataonareo anay ry mpamono olona zay ane tsisy mpiaro e. Zay ny dikany fa nataony amin'ny fomba kolaka. Inona nazo atao ary? Tsy andany fotoantsika amin'ny itoloko sy fampitomana eto. Tsy zay ny tanjona. Fa izaho de miantso zao a de miantso ny société civile rehetra. Ny compétence politique échec. Dépassé par les événements zareo. Tsy voafeny la izy. Ça se voit né. Ka de miantso ny société civile rehetra, organisons-nous. Aoka ho asehontsika am'izao tontolo izao ny tahotra, tsy colère ntsony fa tahotra. Zany Facebook zany tsisy dikany, pour une fois miteny an'izany na de za mpanao zavatra eto. Sy ny TikTok, eto aloha voalohany anokafa anazy. Insignifiant zany. 6% ozy le olona ray zay. Fa za mangataka de mba relayevo ty videoko ty. Tena miangavy a tompoko lahy sy tompoko vavy. Relayevo. Na raha ohatra amin'ny TikTok, na raha ohatra amin'ny Facebook, relayevo, partageo au maximum mba ho tonga any amin'ny société civile rehetra hoe andao tsika organiser, fixer daty anankiray. Daty anankiray dia mobilisation nationale, tsy deuil national fotsiny fa iny anjara fanjakana iny, fa mobilisation nationale. Hivoaka ny mponam-baravarana, tsy hanao grève tsika, tsy lahatra tsika, mivoaka ao tokotaninareo amoron'arabe. De manao akanjo fotsy daholo tsika satria misaona. Dia eo isika mitsoka sifflet ohatra. Soskevitra ny aty a. Na koa manapopoaka sahafa. Mba ho reny zao tontolo izao ho visible, les visibilités internationales satria tsy mahavita azy ny national. Nous zany il faut un appel international. Mialatsiny atompoko fa tsy mbola maharo ny vahoakany ny fanjakatsika. Nefa tsika tsy handry an'izay. Donc zany visibilité internationale raha manao an'izany tsika. Soskevitra ny aty hoa. Mivoaka ivelan'ny tokotany dia manao akanjo fotsy daholy, dia mitsoka sifflet na manapoaka sahafa, zany hoe faire du bruit, tsy miteny, tsy mirakoraka, fa zay fotsiny. Minoana reo fa tsy maintsy tonga ny caméra eran-tany jereo fa misy inona ao Madagasikara. Fa mila visible atsika, miantso anareo diaspora rehetra hoe andao relevana zevitra zay, mila visibilité am'izao tontolo izao hoe misy zava-doza eto Madagasikara. Fa tsy fatin'ny olona tsotra fotsiny io. Ny antony mahatonga manao an'izany sosikevitra zany de zao, misy ny influenceur sasatsasany profitondrana mbola manamaivana le situation hoe olona mpanohitra reny mamoaka hoe misy fatin'olona reny, mbola sahinareo ihany. Mais vous êtes des monstres. Mbola maminimiser sy manao légèreté hoe zay mbola mamoaka an'izany vaovao zany de namany mpanakorotana. Mais vous êtes qui, bon sang? Donc satria misy ny contre-information avoakany sasany hoe non, tsy de grave, fa eny misy olona ray roa sy telo very, c'est pas vraiment ce qu'on dit, c'est pas ceci, cela, c'est pas... Zay mahatonga hoe non, satria matanjaka be lay communication tsy amin'ny ilany, de isika vahoaka am'izay no manao ny communication tsika mivoaka ivelany, manao akanjo fotsy, mitsoka sifflet na manapoaka sahafa mba ho tazan'izao tontolo zao, mivoaka ry Gaël Borgia am'izay fotoana zay, voaka ny télévision eran'izao tontolo zao, tsy haiko zay anarany peu importe, mba misy relayer, ary mbola ho toizako io teny io rehefa avy eo atsika diaspora ty ivelany. Ahoana ny fomba ampio aho, miantso voly zay eto, ahoana ny fomba ataotsika mba ho tabataba ho reny zao tontolo zao hoe misy faty olona mikararany eto Madagasikara. Mila ny opinion publique internationale am'izay ty zavatra ty, satria midépasser ny compétence ny mpitondra le izy.
midépase ny compétence ny mpitondra le izy mbola veriko ndrahy midépase ny compétence ny mpitondra le izy no zany a andao isika no andray tanana ny sécurité tsika fa nyteny Jonathan teo meo anay ny basy iarovana ny tenanay rehefa tsy aro anay nareo mafy be iny teny iny tsika moa tsy afaka anao an'izay fa ny zavatra hitako eto aloha zao de hoe les visibilités internationales eto de mitodika aminareo namana mpisehatra amin'ny transparency internationale miangavy re tompoko mba relayer ty zavatra ty manaovanareo tamtam international pira noho ny cyclone ty nareo malagasy miasa amin'ny organisme international mba miangavy anareo nareo miasa ny Suisse nareo miasa ny New York misy malagasy be deabe any bougez-vous s'il vous plaît. Le peuple souffre betsaka anareo miasa any amin'ny Bruxelles miasa any amin'ny ny ambassade atao inona fotsiny atao ambassadeur nomena be reto anao fety sy anao lanonana anao balle ho atsika malagasy manana poste de responsabilité na ataontsika hoe manana relation manana réseau en personne carnet d'adresse nareo zao ny ilana anareo ampiasao zay mahatonga ny azo concret am'izay na eto fa tsy resaka blablabla tsony isika diaspora todika amitsika diaspora malagasy a zay manana andraikitra ambony ampiasao ny moyen andao tsika hitady moyen hiakatra plateau télévisé na any amin'ny TV5 monde na any amin'ny tsatatro zay télé na radio fatadaza ty Europa il faut mobiliser andao ajanona ny couleur politique aloha pour une fois mila mitady moyen tsika satria ampanginina le vaovao misy eto Madagasikara mila miakatra plateau télévisé ny aty Europe any France any Amerika tsy haiko tsony zay toerana rehetrarehetra ampiasao ny ketrika zao ny ilana atao diaspora fa mba tsy hatonga atsika ho diapotaka fotsiny mitodika amin'ny fahefana mahefa ao mpitondra fanjakana peu importe hoe izy any ambadiky io koa mbola andany androtsika ary ny fitondrana teo aloha ry zareo mpanao sorona mialatsina ny terme franc-maçon ry zareo mpanao sorona manao volamena on s'en fout anjaranareo mitady an'izany nizaniza ambadikin'io na hoe misy mpanakorotana vous êtes au pouvoir zay ny antony ametrahanareo ne venez pas nous pleurnicher devant l'écran ka tsy vitanay le izy fa misy mpanakorota izay nametrahana anareo teo ka vous êtes au pouvoir débrouillez-vous fa tsy anareo ndray nandeha hitomany aty aminay vahoaka zay vahoaka zao mitady sandry tomanina nefa tsisy miaino anay ary tsikaritra fa dépassé par les événements nareo satria tsy manana stratégie mihitsy tsy manana de manonino ozy ny teny frantsay marché à tâtons tsapatsapa andramana kely ty de ndo mo de avoaka kely ndray miaramila telo sy efatra manao défilé kely eraky lelakely atrano de vita de afaka 2 jours 3 jours de tsy ray kiki koa impiry mikikika eto hoe atsangano équipe mixte, cellule de crise. Monsieur le ministre de l'Intérieur, à plusieurs reprises, je vous ai interpellé. Écoutez le peuple pour une fois. Équipe mixte, rehefa tsy vitanareo reny zany, amakanareo expert hafa koa ivelany fitondrana rehefa tsy vitanareo le izy. Nareo no piloté azy, fa mila olona ivelany, makanareo olona ivelany zany équipe mixte. Misy cellule de crise mixte. Fa tsy vitanareo rery io aza matika ambo betsaka ny zanaka malagasy maneran-tany manana ny expertiseny ao nisy nianatra criminologie tadiavo ohatray hainareo mitady ny olona rehe mpanakorotana firenena fa rehefa mitady olona mpamaha olana firenena dozy nareo hoe ka zay tsy mahay manana olona quand on veut on peut. Tsy ny famoahana miaramila no atao stratégie fa ny efficacité le déploiement ny miaramila no
eto nahitana an'le hoe aiza ty l'école de guerre nataonareo mahazo bokotra général rehetra ty le bokotra ma général ohatra mofotopaina ao Madagasikara. Mais quand il s'agit d'aller vraiment en guerre, vous êtes incapable. Avec tout le respect que je vous dois, izy moa le nyteniny hoe akatony any io académie militaire malagasy io rehefa tsy hainareo mamahazo olana zao. Mitodika indray aho ho anareo plaza anareo influenceur miaraka amin'ny fitondrana. Tsy hoe mampitandrina fa miteny fotsiny. Mba tsy andrenesanay ene hoe tsy marina ny filazana fa misy olona very sy olona maty zany fa fanakorotana nataony sasany aza mba renay ane zany. Fa ho andraisana fepetra toy ny nahazo an'ilay raiky alahy iny tadidinareo tsy hanona anarana voamaly iny resantsika. Satria ho anay raha mbola zao koa ny mbola isiteninareo pseudo journaliste facebookers reo insulte ho an'le vahoaka malagasy raha mbola misy say hiteny an'izany. Ekena fa ilaina misolena ka mba tafita ao Madagasikara satria mafy ny fiainana fa mba misy fetrany kosa le retsy mba sy ho fetrany le misolelaka. Fa tsy iny koa nareo mbola irelativiser an'le zavatra hoe tsy arakaraky zany fa manabotsina fotsiny reo. Ity antso sy fampitandremana akapobe no atsika mianakavy. Omaly any teny hoe tam'le affaire resaka raitra iny fa mbola hisy ifandraisany any le izy. Nareo ve tsy mahatsikaritra fa on est au bord du gouffre. On est au bord du gouffre. Ary mbola mafisiko androany zany. Tena matahotra fa le fiarahamonina malagasy zany tena azo amorotevana. Zavatra kely fotsiny de mety ambony ambany atsika mianakavy eto. Mahatonga amin'ny tena zany de zao. Tonga de fa lefako mialony aho satria misy mantsy ny olona mpanararao paty. Matoa misy io terme malagasy io de misy le izy. Ho avy ny fetsifetsy lahy anararoatra an'io dia irégler problème politique dia atao andamosina adversaire politique io mba afahana mi-éliminer azy fa le vrai nahatonga an'izy tsy ho voa. Raha ohatra moa ka tena izy tokoa de arabaso rabatsara fahaizina izy fa sao de ho atao fitaovana ty ahafahana mirégler problème personnel amin'ny olona halako bika tsy tiako tare sy le resaka hoe problème politique aza rarotina ny fahorian'ny vahoaka ho amina intérêt politique. Amiko raha vao tonga de vao miainga le tsy mbola misy enquête tsy mbola misy zavatra sérieux tonga de manao hoe olona fanakorotana politique io amiko zany dia fanaovana tsinitsinina ny maty. Satria maninona? Satria minimiser-tsika misy légèreté hoe raha ty moa misy zavatra hafa ankoatrizay misosika eny anelanelana eny manararaotra le situation ka misy ataotsika hoe tsy haiko hoe opération inona olona famonoana ataon'olona tsy fantatra de reo olona reo zany jamais ho inquiété. De amiko responsable eo anatrehan'Andriamanitra ianareo sy eo anatrehan'ny ran'ny olona milatsaka amin'ny tany raha tonga de piste anankiray ihany no privilégienareo fa tsy jerenareo ny piste rehetrarehetra. Tiako tenena de zao hoe aza tonga dia brakena amina zavatra anankiray fa izay na tonga mbola averiko ihany hoe ilana équipe mixte ity satria raha vao ohatra ka ianareo ihany de tsy maintsy mandeha tendance politique io fa sivy olona tena spécialiste amina société civile amina expert en criminologie maninona namaka aide internationale tsy mahamenatra zany rehefa zay nefahana miaro an'le firenena e. Sao de fotoana koa zao tsy hoe ampananona lakilosy fotsiny fa ho atsika citoyen mpiray-tanindrazana na any am-pielezana na any Madagasikara isorganizeavatsika satria rehefa tena zoina zany le tantara dia tsy voaarony fahefam-panjakana tsika zay no misy constat ty
tsy fanendrika andrehana tsy vitany fanjakana ny miaro ny vahoakany. Donc qu'est-ce qu'on fait? On attend la mort ve hoe tourniza indray zao de anao hoe aza misosoka alahelo tsony mandria-piadanana ahoana moa ny andreny am-piadanana am'izao zavatra ohatry zao de fotoana zao andaotsika il faut se mettre andaotsika citoyen andray-tanina rehefa tsy anao reo mbola miady eo hoe izy anao tao lohany anao zavatra miaraka manana olona ve isika nianatra resaka criminologie quelque part eran-tany antsonao ataoko mba miseho manifestiava ho inanao atao manana olona ve isika détective privé paritaka eran'ny Madagasikara za mino fa misy io inanao atao manana olona ve isika any amin'ny service de renseignement mety tsy avela mihetsika fa mety mipetrapotsiny ao sao de tokony fanomitanana ty ambadika tsy haiko be de be fa alefako fotsiny hoe iza daholo ny olona afaka hifanampy am'izay fa izao le lafiko ny faladianareo mialatsiny am'le terme mettez-vous à la disposition du peuple pour une fois fotoana zao afanareo miracheter conscience mety niterena nareo nanao tsy fanao taloha fa fotoana zao mila miracheter conscience nareo hoe mba hatolory ny vahoaka ny spécialisation nareo am'izao ny savoir faire nareo satria tena livré amy tenany samy reriny gasy zao tena livré amy tenany samy reriny il n'a plus personne miantso ny célébrité malagasy rehetrarehetra malaza olo malaza malagasy influenceur artiste mbola idirako ny artiste aveo nareo mpanao baolina malaza efa soa tongotongo aty andafy aty zala mobilisons-nous tena raha mihetsiky nareo any manokatra varavarana any amin'ny toeran'olona malaza any soyez les ambassadeurs de Madagascar fa tsy hoe mandefa cœur fotsiny eo Facebook sy any amin'ny réseaux sociaux sokafo ny varavarana zay misy any aminareo any moi je me mets à la disposition raha misy ilana na hiakatra plateau télévisé io na andeha andomba rahavara vonina fa zao hoe tsy vitako samby rery kosa aloha ny artiste ty mba misy idée anankiray ho atsika artiste misy fomba nataony Michael Jackson sy ny olona tafotoanandro tadinareo nanao le grand concert de mobilisation contre la famine tany Éthiopie le hoe we are the world nalaza iny de ny vola azony tam'ireny nanoanana ny olona nona izy koa ty anankiray ty any Frantsa le tsy tadidiko izy mouvement artiste frantsay amy resaka resto du cœur sao de tokony organiser concert ngeza be anankiray anareo artiste engagé misy moa ny artiste pikarama velo izy hoany fa ianareo artiste mbola manam-panahy betsaka anareo artiste anamako manaraka ny pejy mandongalaka aminareo aho miangava anareo aho mobilisons-nous organisons-nous un grand concert ny antony voalohany mobilisation et sensibilisation internationale ao ianareo artiste efa manana renommée internationale aty ivelany ry zavinareo le malaza be ty andafy aty nareo afaka mitoucher vazaha maximum mba hahatonga any zareo hoe fa misy inona ao Madagasikara ao zay mahatonga tena apartao ty vidéo ty tena mila tsika rehetra ty ndao aloha aprimina ny différence tsika andao aprimina ny tsy fankazahotsika za vonona ifanometanana na am'ireo olona tsy mitovy hevitra ako ara-politika ara satria aina ity c'est une question de vie ou de mort question de vie ou de mort ty ilana am'izay ny unité nationale tsy sanatria ny fahafatesan'ireo olona reo no mahafaly ahy fa occasion zao afahatsika mampiseho ny unité fa tsy se plaindre fotsiny sy hitomany eto no ataotsika fa mazava fa
tsy vitan'izy dimlahy le tafo, tsy vitan'izy dimlahy le tafo. Ndao resitsika tanana sécurité zany atsika, ohatra am'izany no zavatra teneniko io. Ekaiko fa mety hisy aminareo hiteny zao mipanatsatso hoe ça servira à rien io zavatra ataonao io. Oui, possible. Kanefa mbola averiko indray raha za mangina dia heliko anao trean'Andriamanitra, za tsy mitady sitraka manolo misy manao an'ity, fa heliko anao trean'Andriamanitra. Mitovy ny ain'ny vahoaka malagasy ny ainareo dimlahy nampiakarina budget 4 milliards izy iny ampiasao raha tena mitsinjo vahoaka anareo aty amin'io zavatra io. Ny mpitondra fivavahana saika adiniko, ohatran'le vahoaka teo hoe mivoaka ivelan'ny tokotany ny arabe de manapoapoaka ny tsoka sifle sy ny sisa, ampanenony lakolosy rehetra. Teneno ny paster anareo, teneno ny mopera anareo, rehefa FKM, rehefa angonina zandriny, ty tsisy resaka zandriny sy zokony tsony, ny aina tsisy zokony sy zandriny zany. Ty tsy misy hoe ry apokalypsy, ry loterana, ry fijika, rehefa maty de maty. Andao mifanaraky tsika. Zay mahatonga anahy ilako ny hoe satria ny fanjakana tsy hanao an'io, iza ny organiser an'izany, na artiste ve, société civile ve, peu importe, je m'en fous. Tsisy mitady tombo voninahitra eto fa rehefa mba mobiliser tsika, za sura fa tsy maintsy mitodika aty zao tontolo zao hoe fa misy inona ao Madagasikara. Mpanona lakilosy, mivoaka ny ivelany antsika manao akanjo fotsy, de mampitsoka kiroreoka, manao concert angezabe anankiray ny artiste rehetra ahafahana mobiliser sy miantso ny olona. Atao daholo ny fomba rehetra ny aty ivelany diaspora mitady lalana iakarana plateau télévisé na radio aty ivelany, mihetsika ny miasa amin'ny organisme international, fa il faut faire du bruit. Zay ny conclusion-ko. Il faut faire du bruit. Zay, tsy ampiditry olona androany fa antso nataoko to ka dia feno ny fo satria tsy zaka tsony le izy. Eto de mitondra teny fampiononana amin'ny fianakavian'ny docteur Hortensia sy lay tovolahy maty sy ireo mola be deaibe tsy voatanisa, tsy araka tsony indrisy malheureusement. De nefa pour ces gens-là mba tsy matimaty fahatany izy, justice, mendrika justice reo zanatsika reo. Ny justice tsy zareo mpitondra ihany fa isika vahoaka. Reo misosokevitra pratika avy reno ifampidinio, ifampiresao amin'ny fikambananareo any hoe nisy hevitra zao laza énergiel, inona no afana am'relayer an'izany, inona no afana am concrétiser an'izany. Mbola averiko, je me mets à votre disposition ho am'ty cause ity, niza izy, satria tsy akijery ary nantava tsony zao. Makasitraka anareo rehetra, mampahery ny vahoaka malagasy am'izao ady mangotraka zao. De nisy ny teny hoe iza moa le ny teny tao amy commentaire tao hoe ahoana moa le terme iny navarina anahy le commentaire hoe ay le hoe rehefa tsy anao izy dimilao izy de aleo anaovana vahoaka azy. Mafy be ne zany teny zany, mafy be ne zany. Tsy resaka politique zany fa kikiaky ny olona marary. Za zany miangavy anareo amy présidence sy amy fitondrana, premier ministre et tout. Je sais que vous ne m'aimez pas. Non, moi je suis clair. Je sais que vous ne m'aimez pas. Mais cette fois-ci, écoutez-moi en tant que pasteur, mais pas en tant qu'opposant. C'est tout ce que je vous demande. C'était pas prévu, mais je terminerai ma locution en français si jamais il y a quelques ressortissants européens qui nous écoutent sur TikTok et nos amis européens qui se trouvent à Madagascar.
vous voyez la situation actuelle à Madagascar, il y a des disparus non expliqués. Et à chaque fois qu'on retrouve ces personnes-là, on découvre que des cadavres. Et non seulement des cadavres, mais il y a des choses qui nous font très peur. Est-ce une opération d'extermination? Est-ce un trafic d'organes humains? On ne sait plus. L'armée malgache est dépassée. Elle n'a pas les moyens, ou on ne lui donne pas les moyens. Il n'y a aucune stratégie mise en place. L'administration marche à tâtons. Alors nous sommes obligés en tant que citoyens de nous mobiliser nous-mêmes, toutes les forces vives, que ce soit les sociétés civiles, les responsables religieux, la diaspora et toutes les bonnes volontés, nous essayons de les mobiliser pour une unité nationale. Aidez-nous, ayez pitié du peuple malgache et nous sommes à votre disposition. Voilà. Miala tsiny amin'izay teny vahiny zay satria tsy hay intsony moa indraindray ararotina ihany ny fotoana ohatra zao mba ahafahana manaparitaka ny zavatra rehetrarehetra. Ny amin'ny daty aloha ngambany aloha miankina amin'ny tsy haiko zay iza ny organiser satria tena mila organisation mobilisation fa raha zaho manokana dia tsy tokony andrasana ela le daty le resahako hoe mobilisation mivoaka daholo tsika malagasy eo ivelany manao akanjo fotsy ohatra am'izany maninona moa raha amin'ny alahady zao efa azo atao zany amin'ny 4 hariva atsipoko ny teny de efa samy ahafahana manao an'izany mangataka anareo amin'ny société civile organisation droit de l'homme ndao raisina tanany ty zavatra ty fa miantso anareo ny fitondram-panjakana zareo ara dépassé tsy hitany zay atao donc mbola andany andro hoe tsika hiary zareo je crois c'est plus la peine c'est à nous de bouger proposition ihany tsy manao didiko fe lehibe sady inona moa fahefako tsisy dikany fa mba antso mikikikany anefitra ihany sao de mba amy lahady amin'ny 4 hariva any Madagasikara de mba relais-ena zay zavatra zay raha sitrakareo samy hitahin'Andriamanitra mirary soa tsika rehetra